Izay ny amin'ny vovoiny fa Nifarana omaly 4 Desambra kosa ilay hetsika la grande braderie de Madagascar nokarakarain'ny Mada Visison ity hetsika ity moa dia niompana betsaka tamin'ny fetin'ny noely tao anatin'ny 5 andro tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahatena tetsy Mahamasina. Nahatratren'alina nisandreo mpitsidika tonga teny amin'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar andiany natokana ho fikarakarana ny fetin'ny noely sy ny farany taona izay nokarakarain'ny Mada Visison dia tsy amin'ny lapan'ny fanatanjahatena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny 20 hatramin'ny 4 Desambra lasa teo. Amin'ny ankapobeny dia nahafapo ny hetsika eo amin'ny lafiny maro araka ny nambaran'ny Mada Visison ho mpikarakara. Raha ho anay mpikarakara manokana arak'izao ahitantsika anazy zao dia afapo zahay satria tonga nitsika teto amin'ny lapan'ny kolontsaina ireo 60,000 visiteurs izay ny oatra kely ny vinavina napetraka teny amboalohany moa zany ary dia afapo tokoatran'izay ho an'ireo mpivarotra indray izay tombo kely izy tamin'ity indray mitoraka ity satria 20 ao anatin'ny trano hoe vavalopolo be zao dia saika nanao zay nety izy ireo tamin'ny karazana entana lafa hanankarakara zany fetin'ny farantaona zany ary afapo ihany koa ireo mpividy satria indrindra amin'izao andro farany zao dia hitatsika ireo fianambidy hatrany amin'ny 50 isanjato. Ny akanjo, ny sakafo ary ny kilalao ireo ny tsy atrasa tena nahasarika ireo mpanjifa nandritra tiandiany faefatra sady farany amin'ity taona 17 sorarivo ity amin'ny la grande braderie de Madagascar araka nambaran'ny Mada Visison. Laza ny anome fahafapohatran'ireo mpanjifa nefa ny Mada Visison amin'ireo hetsika rehetra izay ho karakarainy amin'ny taona ho avy iny. Tapitra ny vaovao zao alina izao ry mpijery ajaina isaorana anao tena tokantrano tany na tranjery hatramin'ny farany manome fotoana hoe sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra ma-TV ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.